fokon'olona misa 10 mahery no nandray andraikitra ka nanadio ny lalandrano mirefy 700 metatra ao anatin'ny firaisan'ny Besakoa commune Ambonivohitra ny Toliara mba hialana ny fiandroan'ny rano mandritry ny fotoam-pahavaratra. Tonga nanampy azy ireo ka nanolotra lelavola 3 tapitrisa ariary ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono no sady piahy ny faritra Atsimo andrefana. Matsapa ny fanampina izay natao azy ireto vahoaka ka tonga nisaotra ny fitondram-panjakana. Misaotra Andriamanitra ministra Zilibera nampadio tana Aitoy. Misaotra president Hery koa. Misaotra amin'ny ministra Zilibera zahay Besakoa etoa fa nahavita zay tokony arata bizy toy. Tena misaotra aza bevata aloha zahay Toliara mba hitohy mba hisy koa ty afara ho zay misaotra ny president Hery koa zahay nanome zao asa zao anay. Faniriny reto vahoaka ny hitohizan'izao asa izao mba tsy hisian'ny rano mihandro eny anelakelan-tanàna eny.